Ny maheto moa zany androany dia resaka kely momba ny fédération ny Muay Thai Madagascar. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia ny tsy fanaran-dalàna izay ataon'ny fédération izay mitondra amin'ny ankehitriny io. Ny antony voalohany indrindra, zany fédération zany nisy fifidianana tao anatiny ny membre ny rehetrarehetra. Nefa amin'izao fotoana izao raha mijery anao ny membre initial atao anatin'ny fédération io tsy misy ao intsony. Efa nosoloan'ny fédération ankehitriny tsy misy AG, tsy misy ninina, tsy fanaran-dalàna zany. Fa dia mahagaga moa ministera dia manaiky fotsiny ihany koa manoloana an'izany zavatra zany. Ny resaka fanendrena ny DTN, ny DTN izay notendrena io dia olona farany izay fahavalon'ny président fédération ankehitriny io. Satria ny tenana izao no anisan'ny olona nentina tamin'izany fotoana izany hanakatona hanajana ny entraînement izay nataon'ireo olona ireo teo an-davamamba. Satria hoe tsy olona tsy nanao Muay Thai zany ireo avaiza ny diplôma nananan'ireo iza nanokafy nanome alalana nokatra club izay izao nentina tamin'izany fotoana zany. Gaga izay ty aoriana ty le olona lazaina fa tsy nanao Muay Thai, tsy nanao an'le taranja, tsy manana diplôma, tsy manana inona, no tendrena ho DTN indray. Efa voatendry ho DTN ve? Satria voalaza fa tsy manana ny mari-pahaizana, tsy manana ny traikefa amin'izany dia ankehitriny efa voatendry DTN nalefa handeha base any Thaïlande. Ny DTN teo aloha ny esorina manta amin'izao tsy misy AG, tsy misy ninona. Fa tena ny esorina fotsiny amin'izao nefa manana ny diplôma, ny stage nandritra ny 2 ans tany Thaïlande ary manana ny rang instructeur mondial numéro 1 eto amin'izao tontolo izao zany. Ary izy ihany izay manana atao hoe ajanona no afaka mitondra an'ilay ahafahan'ny Madagasikara zany mitondra ny taranja Muay Thai eto. Dia zany olona zany indray no nesorina sy ambanina amin'izao fotoana izao. Ka eto izay tena manao antsoava ministera efa any aminareo angamba ny taratasy ny ligy tena ara-dalàna anakefatra. Satria 5 ny ligy tena izy amin'izao fotoana izao. Ny efatra efa contre anio président fédération io mba hianoire fa mijaly ny pikatroka ny athlète malagasy amin'ny taranja Muay Thai satria zay tiany fédération ataony atao. Ny entraîneur national olona mbola tsy nanana palmarès nandray mandeha nomena entraîneur national. Zany hoe zavatra atao hopitehana ve le taranja. Aiza zany izahay nianatra ny taranja io, izay niofana tamin'io, izay niaritra tamin'io fotoana io dia ireo olona ireo no avela hanjakazaka anao izay tiany eto amin'ity taranja Muay Thai ity. Saotra tompoko.